Vaon'ny fahasalamana mandritra ny 2 andro no anatanterahana ilay hetsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana sy fanentanana izay atao eo anivon'ny hopitaly Befelatanana. Ankoatr'izay dia efa taonany maro ihany koa zareo avy eo anivon'izay hopitaly izay no nanatanteraka ilay teknika anjareo japonais amin'ny fanolorana fafampo ireo marary tsabony eo anivon'izany hopitaly eo Befelatanana izany. Efa roa taona izao ny hopitaly Befelatanana no nampiasa ny teknika izay nindramina avy amin'ny japonais ny 5S, karazana fomba iray entina hanatsarana ny fomba fiasa sy ny kalitaon'ny tolotra izay omena ireo marary no atao amin'ny 5S. Ny 5S moa dia tsy inona fa ny sivana, sokajiana, sasana, soratana ary saintsainina. Ho fampahafantarana io fomba io indrindra ary fanohizana azy hatrany dia nanao hetsika ny hopitaly. Nisy an'ilay hetsika na festival 5S natao teto Befelatanana ny 5S moa dia teknika anankiray natao izay hanatsarana ny kalitao amin'ny toeram-piasana aty amin'ny toeram-pitsaboana ny an'aizany anaovana azy. Fa rehefa natao ilay izy dia hita hoe nisy fahatsarana tamin'ny tontolo manodidina sy ny fomba fiasa teto Befelatanana dia tena rarotra ny fotoana io zany izay mba hampahafantarana ny olona mikasika ny hopitaly Befelatanana satria betsaka ny tolotra ataonay izay tsy fantatr'olona akory. Ary misy foana koa moa izany hoe ny farana zavatra voalaza mikasika ny hopitaly Befelatanana dia tianay asehoan'olona hoe misy endrika hafa atao amin'ny hopitaly izay endrika tsara fa tsy arakarakin'izay eritreretin'ny olona. Ny anton'ilay hoe anaovana an'ilay dépistage de masse sy ny consultation de masse dia fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny fitsaboana ny fahasalamana dia tohitona izay maimaim-poana efa hatramin'ny nataony hatramin'izay fa mba ho marihana androany ilay izy Nahitambokany tokoa tamin'ny fandaminana ny hopitaly ny fampiasana ny fomba 5S araky ny fanazavan'ny tompona direkitra. Mba ho fanamafisana izany sy entina paharitra bebe kokoa ny fomba fiasa no isana tonga ny hetsika. Ankoatra ny fampahafantarana moa dia misy ihany koa ireo karazana fitiliana izay omena maimaim-poana ireo tonga eny amin'ny hopitaly Befelatanana. Rahampitso no mifarana ny hetsika.